fomba vao avatateraka kosa indray mamola vola nitetika pirenena iadina amin'ny kolikoly ary ampiasaina amin'ny folo taona manaraka ny eo anivon'ny Bianco ho an'ny faritra Analamanga dia androany nanatanterana ny atrikasaparitra anaovana izany. Ny vesatra mirara-panjakana no anisan'ny antony nambaran'ny lehibe ny faritra Analamanga fa mampahazo vanan'ny kolikoly eto amintsika. Be loatra raha ny fanazavana nentin'ny lehibe ny faritra ny fotoana lany rehefa manandrara eo ny ivony sampandrara-panjakana. Hita sy tsapo ary fantatry ny rehetrarehetra ny vahoaka malagasy rehetra tsy mandady alina dia miaina amin'izany dia ny fahavesarany pitsopitsony eo amin'ny fanaovana ny raharaham-panjakana. Tsy misy afa-tsy no miteraka ny kolikoly na izy io fahavesarany noho ny ataontsika hoe ireo didy amandalana na izy io fahavesarana noho ny fanainina izay ataon'ny tompon'andraikitra, ataon'ny olombelona ihany zany no manao azy. Ireo rehetra ireo dia mampiteraka ilay atao hoe kolikoly ary ny zava-misy eny amin'ny sampandraram-panjakana isa-tokony dia maro dia maro isan'andro manomboka amin'ny fito maraina mba tsy ilazako hoe amin'ny enina maraina mandra-patonga ny amin'ny 5 ariva mba tsy ilazako hoe amin'ny 7 alina na amin'ny 4 ariva na amin'ny 7 ariva dia be da be ny vahoaka makany amin'ny vahoam-panjakana ary matetika ireny vahoaka ireny dia tsy mahazo ny zavatra tadiaviny indrindra eo amin'ny ara-potoana ary izany tena miteraka ny kolikoly ary io kolikoly io rehefa avy eo sy ireny fahavesarany fitantanana sy ny fanaovana ny raharaham-panjakana ireny rehefa avy eo no miteraka ny fahantrana satria misy olona amanariny amanetsiny amatapitrisany isan'andro eto amin'ity Madagasikara ity dia any amin'ny birao ny antorarahany ary rehefa makany amin'ny birao izy dia mazava ho azy reny olona reny fa tsy mamokatra. Ady tsy maintsy hatrehana ary tsy maintsy resena hoy lehibe ny faritra randrembololona mananjara ny kolikoly. Ny fanamevana amin'ny fanaovan-draharaha eny anivon'ny birom-panjakana Sosokevitra narosin'ny lehibe ny faritra Analamanga ny resena ny kolikoly. Analamanga izay vonona ho modely ao anatin'ny ady amin'ny kolikoly. Ny lafa fanabeazana, fisorohana ary fampianarana lalàna momba ny kolikoly loha hevitra nojerena tao anatin'ny atrikasa ny tanteran'ny Bianco sy ny faritra Analamanga.